Rototo. Izay tamin'ny Tomasina chambre de commerce resaka teo chambre de commerce eto Antananarivo kosa voafidy voalohan'ny chambre de commerce sy l'industrie eto Antananarivo nanomboka omaly andriamatoa Kotsafy Jean Martin mpifidy 20 tamin'ny 80 nandany azy tamin'ny latsabato niafina tetsy amin'ny anteny meram-barotra tetsy Antaninarenina. Bertrand Ranevomanana, Lucien Andiantso. Mpikambana rondimepolo amin'ny enimpolo no nifidy andriamatoa Kotsafy Jean Martin olo foloany antena meram-barotra sy indostria eto Antananarivo. Izy moa no folefitra teo aloha. Fividianany natao tao amin'ny alalan'ny latsabato miafina tao aoriana ny fivorina foy izay ny famekeny rehetra ametrahana fifampivezana mazava. Ny araba aza vetrany naneo ny afaliny ny filoha amboninahitry ny antena meram-barotra bezo indrianay voravelony mazava raha vao vita ny fividianana. Ilaza kosa ny filoha vaovao ny antena meram-barotra Kotsafy Jean Martin fa vonina ny an'olo tsaratsara kokoa no ny vita ny teo alohany. Voalohany aloha zany fanomezana ny fahazavatra natao izay nanomboka ny chambre navitany zavatra anisan'izay zany ny hoe fijerevana inona tao fanana chambre de commerce inona no azo faharoa mijery hoe firy asa eto amin'ny alalamany fa teto ao anatin'ny zava-defa natao zany dia mijery ary statistique zany hoe inona ny fiatraikany crise iny teo asa malagasy. Mpikambana valiny anada kosa no andrafitra ny Brown ny anteny meram-barotra ary iara-iasany nandritra ny roa taona. Voafidy ho folefitra kosa Razafitsalama Jules, Rabelson Bodwitler ary Rakotombasanjy Rivo. Fandy kosa rahatsika vetivety aloha nitatitra mikasika ny flankevitry ny gouvernemente natao teny nampamahazo arivo omaly alakamisy 7 janoary 10 izay nitaren'ny premier ministre lehibe ny gouvernemente Janine Arivo Malala. Ministeran'ny asa-panjakana sy ny asa ny lalàna sosialy didim-panjakana mamaritra ny andro tsy asana nefa andresaka rano amin'ny taona 10 ity somary janoary tombaovao alatsinainy 20 mars journée femme alatsinainy 7 mars événement 47 alady 4 avril Pâques alatsinainy Pâques 10 avril asabotsy iray mai fetin'ny asa alakamisy 13 mai Ascension alady 13 mai Pentecôte alatsinainy Pentecôte 4 mai asabotsy 9 jona fety Pyrénées alady 10 agosto Assomption alady 2 novembre Toussaint asabotsy 10 décembre Noël ary ireo andro rehetra anaovana fifidianana. Misy ny tatitra nataon'ny Premier Ministre lefitra ny adidiny atitany fanarahana ny fananana ny fifidianana ireo mpikambana ao amin'ny antony meram-pirenena ny 20 mars 10 akoatra ny fianambetany amin'ny centre de conférence internationale Ivato sy ny fandrafetana ny hevitra tapaka tamin'izany dia niroso amin'ny fananana ny raharahara-pandraharaha ny ao amin'ny Premier Ministre lefitra ny adidiny atitany fifirembe ny arahana tamin'ny lehiben'ny distrika rehetra fitsinjarana ny directeur coach isana ny fanaraha-maso isaky ny faritra fanetanana sy fanomboana ny jugement supplétif sy ny fanaovana karapanondro tamin'ny fomba ofisialy tany amin'ny commune ambanivohitra miary distrika Antoliary faharoa efa mandeha ihany koa ny fampitaovana ny isa-paritra hatramin'ny 4 janoary lasa teo dia distrika Empolo no efa nahazo ny anjarany. Ministeran'ny folo alin-da tatitra ny fiarah-miasa eo anivon'ny ministera rehetra amin'ny fanamariana ny 15 taona ny tafika malagasy. Ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala tatitra amin'ny fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny fambolekazo sy fisoloarivo izay nomena ny loha hevitra hoe augmentation de la couverture forestière face au changement climatique. Ny foloan'ny fahefanavy tetezamita no hitarika izany izay atao ny asabotsy 10 janoary 10 eny Anosy Volakely commune Mpanitokana distrika Ambodratrimo. Fafantana kosa tamin'ity herinandro ity fa niona tamin'ireo ingénieur ny asa vaventy ny ministre Éric
Zavomandimby izay tompony ndraikitra voalohany izany départementny asa vaventy izany fantatra tamin'izany ny fampitoviana ny tadidokanga sy fiarahametana sy fiaraha-misala amin'ny asa vaventy atao eto amintsika amin'izao fotoana izao ny fanome tokony ny rotota fa hifanolo-tanana amin'izany fanatanterahana ny asa marobe momba ny asa vaventy eto amintsika izany. Fa lafinjavatra hafa kosa nisy fitsidihana ny faritra vakinankaratra natao ny solotena avy amin'ny ATT na ny agence transport terrestre nisy ny fijeriana ny olana mahazo ny fiara fitateran'olona misotra nasionaly sy régionary ihany koa lafiny tsy fandriam-pahalemana amin'ny RN7 sy ny RN35 iny nisy virina natao ny avy amin'ny ATT sy mpitandro ny filaminana miaraka tamin'ny foloany de coopérative pitaterana tao Antsirabe tao tany toerana Aurélie Arafringa sy Ivonjy Jocelyn. Vokatry ny sakatsakana amin'ny alina ataon'ireny olon-dratsy ireny amin'ny fiara-pitateran'olona amin'ny zotra nasionaly sy régionaly amin'ny lalam-pirenena fahafito sy 5 dia nametraka sy nijery ny sotron-draharaha ny tompony andraikitry ny ATT na ny agence transport terrestre miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana ao an-toerana. Atrato dia nisy ny hanakanana fiara nataony anafitra tao Antsoatany tany Betafo izay no nidindiriana teto Andohany. Fanapakevitra voalohany dia ny fanamafisana ny regroupement izany hoe ny fiara mandeha